Salamo fa 7:10 ka ny 9:20. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia amin'ny Jehova ry olo marina ary midera ny anarany masina. Izany salamo zany no entinay miditra indray ao an-tokantranonao mandroso eo aminareo mianakavy amin'ity takarivo ity. Miarahaba anareo namana rehetra izay efa zatra manaraka ity fandarana ity ary efa zatra ny miara miterin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vahiny izay asaina ary amin'ny alalan'ny hira. Dia faly izahay tafiditra ao an-tokantranonao ary faliko manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy. Ety am-piandohana dia mifona aminareo izahay ary miala tsiny noho ny fahatarany ny fanombohan'ny fandaharana. Tsy misy azonay atao mihitsy alana tseno natrenareo fa dia diso izahay ka dia mangataka ny famelana avy aminareo. Na izany ary dia azavanay kely ihany ny antony nahatara ity fandarana androany ity. Araka ny efa nilazaina tamin'ny heriny raha nanaraka tsara ianao dia ny groupe Eva no tokony ho vahintsika androany. Kanefa teo amin'ny ora farany mihitsy vao nisy zavatra tsy azo nanoaran'ireo groupe ireo ary tsy hita mihitsy izay azo atao dia voatery nanafatra olona maika izahay. Ary eto anatrehantsika amin'izao fotoana izao isaorana azy ireo dia Izaka Rajony zany imamy ary any lala izay eto anila aketo izay tena isaorana azy ireo ny fanoloran-tenany, ny fitiavany hiaraka amintsika iderin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Fa na fotoana fohy aza no miantsona azy ireo dia vonona izy ireo ary tamin'ny mpanoloran-tena mihitsy nandehanany ary tamin'ny fifaliana no natongavany teto hiaraka amintsika. Ko dia isaorantsika Andriamanitra ary isaorantsika izy telo mirahalahy hiaraka amintsika iderin'Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Tsy tazona anareo ihany ary satria efa lasa amin'ny fotoana fa andao mena sy telo mirahalahy avy hatrany Izaka Rajony imamy ary amin'ny lala hiaraka iderin'Andriamanitra isika miaraka misy telo mirahalahy. Ndao ary. Izay moa zany dia mitarika ambasadora avokoa ary fifalianao anay ny miarabantsika any atokantrano tsirairay avy ary mahafaly anay ny anolotra hira ho antsika amin'izao fiatombohan'ny sabata mahafinaritra izao. Ny hira voalohany dia hiran'ny teny frantsay Unis en Jésus-Christ izay milaza ny tokony hiraisantsika amin'Andriamanitra isan'andro ary amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny vavaka dia hoenitsika eo ny toyiny. Izay ny hiranay voalohany. Et maintenant je veux me préparer pour demain, mais où trouver la force de ne pas tomber, car ma route est encore bien sombre et si longue, semée de tant de pièges. Mon penchant de passer, ta parole me montre le chemin. Elle est la même hier, aujourd'hui, demain. Et ma manière de vivre aujourd'hui, parole de vie. Chaque matin, Seigneur, en toi je me confie, pendant le jour et aussi très souvent la nuit, par la prière, instant si merveilleux. À toi je suis uni en Jésus-Christ.
seul soutien dans le désespoir, seule lumière qui brille dans le noir, source de force et de guérison. Prier, c'est ma vie. Quel que soit le temps qui me reste à vivre ici-bas, je voudrais, Seigneur, rester tout près de toi, toi qui seul s'est penché sur moi quand je tombais. Seul tu as pris ma main et tu m'as consolé. Oh, je ne veux rien d'autre que toi dans ma vie, mon puissant sauveur, mon soutien, mon ami, qui un jour me donna sa vie pour que j'aie la vie. Unis en Jésus-Christ. Ny azavana zay hitantsika isan'andro, satria raha vao miposaka amin'ny masoandro dia efa fahagagana zay, ary raha miletika amin'ny masoandro dia efa fahagagana izay. Ka ilay azavana zay tena fahagagana izay no irainay anio dia tsy iza fa Jesosy. Ianao re no antsoina rasonaoany ny famonjena, fatao anatiny aizina ianao, midronisy azavana nantefa taminao. Azavana maloro ny lalanao fanantenana, mampisava ny taodrao, manala ny tebintsainao. Raisoany oekeo izao faosamba traianao, isolo azavana ny aizina manaro nanao. Ripano taverio Jesonu fazavana, raisonauani ny famonjeny, fahatao anatiny aizina ianao, isolo azavana ny aizina manaro nanao. Azavana manoro ny lalanao
mampisavany taotrao manala itebitebitsaina raisoany oekeo izao faosamba trayanao isolo azavana miaizina manaro nana azavana manoro ny lalanao fanantenana mampisavany taotrao manala ny tebitebitsaina raisoany oekeo izao faosamba trayanao isolo azavana miaizina manaro nana ana ana amen amen. Sorantsika Andriamanitra ny amin'izay tapany voalohany zay avelanay aka sotro rano kely ianareo telo mirahalahy dia izahay sy ny mpanaraka atsika andray kely ny tenin'Andriamanitra. Aleo mba akaina kely izy telo mirahalahy isotro rano kely ihany koa. Dia araka ny mahazatra moa dia manaontsika mandraka riva ny mitarika sy manasa ny tsiray avy hiderin'Andriamanitra sy hompiderin'Andriamanitra. Ka amin'ity andro any ity dia eo amin'ny salamo 7:20 no hitaritako ny sainareo mba hahatonga antsika hompiderin'Andriamanitra. Zany hoe ny toetra an'Andriamanitra mihitsy no aseho hahatonga antsika mianakavy hompidera azy. Ovakeko ary ny salamo 7:20 dia ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Ny anaran'i Jesosy ino no makiko an'izany. Miraha firam-baovao an'i Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehova efa nampanafantatra ny famonjeny, teo masony jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy, efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika ny vaza-tany rehetra. Zay le salamo 7:20. Zay ohatrany hoe ako ny salamo 4:20 satria salamo 4:20 koa dia mampirisika amin'izany hoe miraha firam-baovao ho an'i Jehova. Miraha firam-baovao ho an'i Jehova. Rehefa misy zavatra fitahina, zavatra mahafaly eo amin'ny fiainantsika dia ara-dalàna loatra ny mihira ho an'i Jehova, midera an'i Jehova. Ary amporosina mihitsy azy tsika hihira firam-baovao ho an'i Jehova. Firana vaovao. Marina fa mety ho sarotra ny amorona foana isaky misy fitahina satria ny fitahina zay omen'Andriamanitra dia tsy lany rehetra. Ozy mihitsy ny bokin'ny fitomanina 7 ka ny 2:20 dia misy an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famondram-pon'i Jehova no tsy nahalany atsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa maraina zany, lehibe ny fahamarinanao. Zany hoe Andriamanitra zany dia manolotra isa maraina, manolotra mandrakariva ny famondram-pony, ny fitiavany, ny fahasoavany, ny fitahiny amintsika. Noho izany dia tokony hihira vaovao an'i Jehovatsika. Raha tsy mahavita mamerina hira vaovao ary tsika na ny hira efa fiderana azy haitsika azy no averina dia amin'ny fomba vaovao, amin'ny fitiavana vaovao no anaovantsika azy. Zany le mihira firam-baovao an'i Jehova. Ary ity neny Davida aza mihoatra lavitra noho izany. Zao no lazain'i Davida ao amin'ny salamo 140. Salamo 140 ka ny 7 dia izao no lazain'i Davida. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mihoatra noho n'ilay teo hoe mihira vaovao na ny teo ihany fa amin'ny fomba vaovao. Ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny 7 salamo 140. Ary na nisy firam-baovao teo ambavako izy dia fiderana an'Andriamanitra.
maro no hiditra sy atahotra ary atoky an' Jehova. Andriamanitra mihitsy ny Davida no nanisy firam-baovao teo am-bavany. Andriamanitra mihitsy no nitarika azy hisira firam-baovao na inona toe-javatra nalovany Davida mpanjaka. Na inona dia Andriamanitra nametraka firam-baovao teo am-bavany mba hatokisany azy. Ary ho hitan'ny olona mihitsy zany betsaka no hita. Ary na zava-dratsy azy dia nanjary fiainan'i Davida no nihira firam-baovao. Na zava-dratsy aza nandalo teo amin'ny fiainany. Ka izao rehefa nahitan'izany fomba fiainan'i Davida zany, ny apôstôly Paoly sy Silasy dia izao ny zavatra nitranga ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 ka ny 9 asan'ny apôstôly 2:20 ka ny 5:20 dia ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no mamaton'alina dia nivavaka sy nihira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary nihaino azy mpivapotra. Zany ao hatramin'maizy Paoly sy Silasy fa navita nihira fiderana satria Andriamanitra ilay natokisany mihitsy no nametraka teo am-bavany nihira fiderana. Andeha hatoky an'Andriamanitra isika. Andeha hiaraka amin'Andriamanitra isika. Andeha hametraka Andriamanitra ho larina mandrakariva isika. Satria rehefa izany ny fiainantsika dia Andriamanitra mihitsy no ametraka hira fiderana, firam-baovao eo amorontsika hiderantsika azy. Ary maro ny olona hitan'izany, maro ny olona hijery an'izany dia manjary atoky an' Jehova koa izy ireny araka ny lazain'i Davida ao amin'ny Salamo 5:20. Nanao fahagagana mantsy Andriamanitra, izany no antony hanaovana firam-baovao. Nanao fahagagana teo amin'ny fiainana raha ny zanak'Israely dia mazava ho azy ao amin'ny Exodosy 5:20 dia nisy zava-mahagaga zay tsy nisy pahay hatramin'izao nataon'Andriamanitra hamonjena ny zanak'Israely ary indrindraindrindra hamonjena ireto vahoakany reto. Nanao fahagagana izy eo amin'ny 9:20 dia izao nolazain'ny Exodosy 5:20 ny anaran'i Jesosy. Jehova, iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana, teraina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana. Izany no hiran'ny lehilahy teo amin'ny zanak'Israely rehefa nanao fahagagana Andriamanitra ka nampisaraka ny ranomasina mena, nandiha tany maina ny zanak'Israely. Dia izany no hira nataon'ny lehilahy. Ary ny 9:20 dia izao no lazainy ary Miriama, anabavy Mosesy io, namaly reo lehilahy reo ka nihira hoe mihira ho an' Jehova fa avy indrindra izy, ny soavaly sy mipitaingina azy nariny ao amin'ny ranomasina. Zany hoe tena zava-dehibe ny nataon'i Jehova fa naringany ireo Egyptianina izay nanenjika ny zanak'Israely. Ary ny zanak'Israely novonjeny dia namaky anomaina. Izany ny antony anaovana firam-baovao. Ary mino fa dia ohatran'izany koa na tsy namaky ranomasina novakiana azy ianao fa misy zavatra teo amin'ny fiainanao zay hitanao fa mafy sy tena enjana dia izao matoky an'Andriamanitra dia manaova firam-baovao ho an'i Jehova fa hanafaka anao izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandromasina no navy tamin'ny famonjena. Zany hoe io fahagagana nataon'Andriamanitra io dia ny tanana ankavanana sy ny sandromasina nanaovany azy. Ao amin'io Exodosy 5:20 io dia izao ny voalaza eo amin'ny 9:1. Ny tananao ankavanana Jehova efa malaza amin'ny hery, ny tananao ankavanana Jehova manorotoro ny fahavalo. Zany ny fatsapan'ny zanak'Israely Mosesy izay namorona ny tononkira. Ny tananao ankavanana dia manana hery ary afaka mamonjy. Ary zany ny lazainy eto tena manana hery. Ny Korahita rehefa naoloatra ny Salamo 520 dia izao no lazainy. Salamo 520 ka ny 9:7 dia izao no lazainy. Fa tsy ny samba ny nahazahoany ny tany ary tsy ny sandro ny namonjy azy fa ny tananao ankavanana sy ny sandronao ary ny fahazavan'ny tavanao satria efa sitrakao izy. Tena mamonjy Andriamanitra amin'ny alalan'ny tanany ankavanana ary manafaka Andriamanitra amin'ny tanany ankavanana. Mila matoky azy ianao. Zany hoe manao fahagagana Andriamanitra amin'ny alalan'ny tanany ankavanana dia mila midera azy ianao amin'ny alalan'ny firam-baovao sy apetrany eo am-bavanao rahateo. Ny jentilisa
nanehoan'ny fahamarinany eny nahita ny famonjen'andriamanitsika ny vaza tany rehetra zany hoe ny olona rehetra andriamanitra tsy manavakavaka amin'ny famonjena fa omeny rehetra ny famonjena na hita zany ny olona rehetra mahafantatra zany ny olona rehetra fa saingysia kosa omen'andriamanitra safidy na handray na ty andray famonjena tonony ko androany de ty andrisika anao efa nomenanao ny famonjena maimaimpony zany taon Jesosy Kristy manao fahagagan'andriamanitra amin'ny alalan'ny tanany ankavanana sy ny sandrymasina no anaovany fahagagana ny fiainanao ary mbola petra ny omolotra ao seombavanao ny firam-baovao raha manaiky anao atoky azy sy hopidera azy amin'ny fiainanao rehetra ko andeha androany hoderaitsika indray andriamanitra miaraka amin'izy telo mirahalahy teo araka mifantatsika Zakarajony de niteny teo hoe hankalaza ny fahadimapolo taona ny rany sy namorona ny hira ao amin'ny fiangonantsika somanandrariny no anaovany zany koa andeha androany de vatompisina ny fiderin'andriamanitra zany ho tohizatsika miaraka amin'ny Zakarajony ary asaitsika izy ireo hiditra avetrany ho tohizatsika amin'ny Zakarajony amin'ny 17 volana aprily andeha hiaraka hiderin'andriamanitra sika rehetra andeha hiaraka me voninahitra azy tsika rehetra ka anandry lavony anaran'andriamanitra mihitsy am'ty androany ty de efa tombotsika zany miaraka amin'ny izy telo mirahalahy reto andeha rasaitsika indray izy telo mirahalahy hanohy ny fiderin'andriamanitra amin'ny hira zay iarahantsika mianakavy am'ty takarivo ty ho an'andriamanitra ny voninahitra ho atsika ny fifaliana amin'ny fanompona sy ny fiderana azy amen daoary amin'ny fizarana faharoandray zany tsika ny amin'ny hira zay ho atolotray ho anareo mino izay efa nahafapo anareo ny toloteny fampaherezana zay natao teo ary ny hira zay efa nioirainay ny famarinana zay voalazan'ny baiboly moa zany izay no resantsika eto satria raha ny tenin'andriamanitra no resana dia mamelona toy ny loharano ozy izy ny filazan'ny hira zay ho resana eto ary mamelonaina tokoa izany iry zany no irainay ny famarinana Famarinana nurai siku azuniku danaku anaitaku ni fiandanampu tiku sadi mamiku anazavana ilalaku sadi nanuva ni fiainaku Sabatra fiarina zuang tukang Yarubana tsara tuku Yarubana tsara tuku Tiku sadi mamiku Ateni mami miteni nausu maafali tufu Waranu bibu kiatsuri jaku Kantu tena patraja Ave dunaina rare raka Simam pitaka ratu traka Falang tenana wali urifu Etena tsara tuku Etena tsara tuku
tena fatratra ianao Jesosy no lalana sy fahamarinana ianao no fiainana azo antoka izao anarakanao izay mikely aminganay sy miady mafy amotraka tiaoko izany fa ianao no ay izao anarakanao izao anarakanao izao anarakanao izao anarakanao izao anarakanao zava-dehibe tokoa zany fahasoavana zay natolotry Jesosy atsika zany a ny raha farany a zay irainay ianao a ho tokantrano ao zany a mety eo ambony fandrina ianao a mety eo ambony sezy ianao a mety mianatra tenin'Andriamanitra ianao a zany rehetrarehetra zany a dia tena ilayntsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika satria na eo atoerana eo azy ianao a dia afaka mivavaka ary eo atoerana eo a dia afaka manisa ny andro sisa ary mamisa visa eto izay ilay tonkira ary ny zavatra tianay telo lahy ampitaina amintsika ny andro ray amin'ny tompo a ary fotoana amintsika raha 20 taona ozy izy na 70 taona raha be indrindra dia ataovy ny kajikajy madinidinika fa raha manao règle 2-3 ianao a raha indray andro a arivo taona 20 taona 4 andro a fa aotra faingo aotra 20 sekondra eto a zany a mandinika an'izay a ary manasantsika fa raha 50 taona zay resana zany a dia aotra faingo aotra 5 sekondra eto ao ao mandinika ny lasa eto ao miventso reo kinasa fa eto ao manisa ny andro sisa ary manisa visa ny lalana odiaviko fa eto ao mangatapamelana eto ao misaintsaina tsara fa eto ao dia izy moa zany a misy hira vaovao dia averintsika le izy a mino aho fa tsy mahadiso atsika mamerina an'le izy a satria dia hira vaovao izy io hira vaovao izay entinay a ankalazana ny 50 taona eto aho mialatsiny indrindra raha misy fahadisoana fa sady eo anatin'ny live avokoa moa zany saintsaina tsara voalohany eto aho mandinika ny lasa eto aho miventso reo kinasa eto aho manisa ny andro sisa ary manisa visa ny
lalana ho diaviko fa eto ao misaintsaina tsara eto ao manoratra tantara eto ao mangatam-pamelana eo elokazay vita maro tsy voisa lasanisaiko izano antenaiko eto anin'izao fiainan'izao eto ao mamaky tonogalo milaza ny fiainana mandalo fa eto ao misaotra ny bahary fanisany voary tena sarobidy fa eto ao mivavakisanandro maraina alina atoandro fa eto ao mangatam-pamelana ho an'olona rehetra voagejany satana fa eto ao mangatam-pahendrena eto ao miandrandra fandresena fa eto ao mizara ny afaliko fa manana mpamonjy lay fanantena ianao ve tany an-tranotany tsy na tsiaro niaraka tamin'izy telo mirahalahy reto nanandratra ny anaran'Andriamanitra sy ny fahatsarany ary nanira faran'izay nataony zaka teo izay ankalazany fa 50 taona ny rano sy namorona nira dia tena mampatsiahy mihitsy fa tena miahy io Andriamanitsika io ary tena miaraka amintsika io Andriamanitra io mitantana avy any koa dia rain'Andriamanitra fa tanteraka soa ny androany raha ny sain'olombelona voafetra dia nanahirana misy ty androany ity fa nihitratsihatr'Andriamanitra ary Andriamanitra manao fahagagana Andriamanitra manao fahagagana misandry ny masina sy amin'ny tanany ankavanana ka tokony hihira firam-bavao azy sika ary za monina ataontsika miaraka tamin'izy telo mirahalahy reto tsy janony nefa ny hira firam-bavao sy ny fiderana fa itoy izany satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tsara Andriamanitra mpamao tsara sotra n'izy telo mirahalahy koa isika zaka moa zany mamy ihany lala izay zanak'Andriamanitra manana talenta men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ary meny talenta ary dia natokana izy telo mirahalahy reo ny fiderana azy zany talentany zany na meny izy telo mirahalahy reo fanandratana voninahitran'Andriamanitra dia misaotra azy telo mirahalahy isika ary mankasitraka araka ny lazaiko anareo teny am-piandohana dia ohatrany hoe zay moa fitenitsika malagasy hoe natao sambo dokotra zany hoe nalaina tamin'ny fotoana farany hoe tongavy ianareo ary dia tsy nisalasala izy fa nanolo tena ary nanome tamin'ny mpifaliana ny talenta sy ny famezam-pahasoavany hideran'Andriamanitra miaraka amintsika menaka tany tokatrano dia mankasitraka ry telo mirahalahy ny amin'ny fiarana taminay androany mino zahay fa niakatra koa ny aim-panahintsika ary vonitsika hideran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika miaraka tamin'izy telo mirahalahy ianao tany tokatrano tany koa dia teny isaoranay androany satria natara efa ora ray latsaka mihitsy ny fandaharana
de teo ianareo miandry ary hatramintsika miteny zao de mbola maro be ianareo no mijery ity live direct ity. Mankasitraka tompoko, mankatelina am'izany fihetsikaro zany, ary indrindraindrindra tena faly izahay fa misy olona maro te hiderin'Andriamanitra ao anatin'ity fandaran'ity miaraka amin'ny vahiny zay nasaina. Andriamanitra ne hitahiry anareo am'izao faliana anareo amin'ny fidiran'Andriamanitra zao, hitahiry anareo am'izao fanoloran-tena anareo hiderin'Andriamanitra zao, ary hitahiry anareo ao anatin'ny hira mandra-piferin'i Jesosy eo amin'ny ramolanitra. Mankasitraka ihany koa ireo teknisianina izay miaraka tamiko androany. Maro no izy ireo no manao ny kirakira ny zavatra rehetra amin'ny fandaharana ka de isaorantsika azy ireo zany, ary omen'Andriamanitra fahaiza manao mandrakarivan'izy ireo mba ahafahana mampita ny tokantranonareo ny fandaharana tahaka izao isaky ny zoma hariva. Koa hifarana zany ny fandaharantsika satria efa somary lasalasa ihany koa ny alina, kanefa araka ny mahazatra rehefa mifarana ny fandaharana dia manome teny ao amin'ny soratra masina indray mba entitsika mamakivaky ny herinandro izay sokatra tsy ho ela amin'ny fiainantsika. Afaka ora vitsivitsy de isokana ray ny herinandro de tiana omena anareo izao teny ao amin'ny soratra masina zao mba hitanareo mamakivaky izany. Ao amin'ny Janona 10:10 ka ny 5 de hoy Jesosy amiko sy aminao, ny anarany raha teo no mandritsika azy, izao ny voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary zaho aminy de mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo de tsy mahay manao na inona na inona. Mandehana za tsisy amin'iny herinandro isokatra tsy ho ela iny, mandehana de miraisa amin'Andriamanitra mandrakariva, miraisa amin' Jesosy Kristy mandrakariva, fa hivoaka ho mpandresy ianao satria izay miaraka aminy de ho mpandresy sanandro. De tapitra andrera ny fotoanantsika androany de andeha isika anao veloma rizy telo mirahalahy ikeopakopatanana ny olona rehetra isika, ary raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandroany toy izao hiaraka amin'ny chorale l'Adventiste avy eo amin'ny 67 hectare isika. Izany miaraka amintsika amin'ny herinandroany. Koa dia samita in'Andriamanitra, hoarovan'Andriamanitra mandritry ny herinandro de izao feno fitahina ho mpandresy satria miaraka amin'ny Kristy. Veloma tompoko, veloma tompoko.